Koko daholo zanagasikara mbola ao ve nareo? Tsy ny vehivavy ihany no misy ny point G fa ny lehilahy ihany koa dia misy point G. Fa somary hafa kely gaga indray nareo mitindray mitoraka ity. Nisy publication nataoko tany aloha tany mahakasika ny hoe amandana ho anareo mandeha makany Thaïlande raha mila sarim-bavy fa any amin'ny tany Thaïlande malalaka be tsy misy manenjinenjika sarim-bavy zany eny an-dalana fa izay alehanareo toerana lehirehetra sarim-bavy daholo. Tsy hainao intsony ary manavaka hoe lehilahy sa vehivavy ity, eraky ny lalina eraky ny rehetrarehetra. Ary ambonin'izay ny Thaïlande, firenena Thaïlande dia malaza be ny BL, boy love ny filaza anazy ry zareo mpilalao film tena malaza be mihitsy eran-tany amin'ny filalaovana ireo mpilalao film. Ka atao amin'ilay mitady point G zany. Aiza ny tadiavina ilay point G raha te hitady point G lehilahy any amin'ny lava-body. Dia io moa zany lehilahy samy lehilahy manao anazy. Raha ohatra moa zany ka lehilahy ka mankafy tokoa, raha ohatra lehilahy ka tsara fanahy madama dia madama ngezaka anao an'ilay izy. Tsy ratsan-tanana ihany koa aloha sarotsarotra ihany ilay izy efa mividy kilalao ianareo dia kilalao no ampiasaina satria ilay mivibra dia iny no atsofoka anetsiketsehana anazy eo amin'ny somary 2 cm eo ny ampidirina an'ilay izy dia miondrika zany no mahatsara anazy, zany hoe manao katopato zany lisany. Dia jereo tsara fa rehefa miditra eo ilay izy dia somary atsongolo kely. Ity zany izao ilay lava-body dia rehefa miditra ilay izy dia tsy mahitsy ohatr'izao lehilahy fa somary misopirana manao ohatran'izao. Hitanareo iny aspirana aletika midina manao ohatran'izao satria nareo manao ilay katopato dia misopirana midina manao ohatran'izao. Dia jereo tsara fa aiza misy an'ilay izy eto ambony prostate no misy an'ilay izy. Ny tatavia eo ambanin'ny tatavia ny prostate iny tsy hita ety ivelany fa ao anaty ao. Ka manodidina ilay prostate misy nerf be dia be mampientana ny lehilahy eo. Ny lehilahy rehetrarehetra zany lazaiko tsy mipelaka ny sarim-bavy fa ny lehilahy rehetrarehetra eo manodidina ny prostate eo misy nerf be dia be mampentana ny lehilahy mandritra ny lely. Ka raha ohatra zany ka any avy any amin'ny lava-body ianareo no milely dia ilay ao amin'ny 2 cm iny no atsofoka ny latakelahy dia somary ampidirina kely mitrotro dia eo mahita ilay point G lehilahy. Fa ilay karazana clitoris vehivavy ihany zany. Dia izaho moa zany tsy manentana ny olona rehetrarehetra nda hanaingana ampiasaina indray lava-body hanao an'ilay izy fa io zany samy manana ny tiany. Raha tianareo ilay izy dia andramo, raha tsy tianareo ilay izy tsy misy olana mihitsy. Ary izaho tsy manera ny rehetrarehetra nda hanandray rangahy tonga dia lasa sarim-bavy daholo be daholo indray fanao sarim-bavy. Ary ny vehivavy koa tsy mila teriterena elaly hoe ndao aingana jereo indray lava-body piso. Elahy raha vao oviana ako nanao publication mahakasika ilay hoe alàna tsara ho ilay volon-data ka mitoetra lava-body dia nisy test atao izao avy rangahy mba hiainana aty amin'ny Facebook dia izany ve dia tokony atao matezitra. Ka raha ohatra izany ka ny vadiny elahy tadiavin'ny lehilahy tady point G elahy amin'ny lava-body, elahy nefa tsy mety hanala volon-data ka tsy mety halana volona lava-body, foana ny anokafana ity lava-body ny elahy masiso le tay ihany koa amin'izany amin'io rehefa tsy misasa elahy lasa masiso ange. Ho an'ny vehivavy koa rehefa hinolo-lataka avy eo ka raha tsy manala volon-data sy ny volo ary amin'ny lava-body elahy masiso be dia lasa mahaloloha. Fahadiovana ange izany ohatry zareo e. Ary matetika ny lava-body rehefa ampiasaina ihany koa dia ao no mipetraka ny aretina satria tay boretaka ny eo tay. Ilay zavatra tsy ilain'ny vatantsika no mivoaka avao. Izaho zany tsy hoe manentana ny rehetrarehetra fa izay ilay zavatra misy arakaraka ny tsirairay ihany zany. Mangatsiatraka tompoko.